hospital dia panarabanao zay vera dia mandeha anao ihany koa tonga soa eto amin'ity toerana ity mampafantatra aminay ny momba ny aretin'ny fitaovam-pisefoan'ny zaza eto ngamba tsy olona baresaka fa dia ankafaliana ny hienoana ny famelabelarana izay ho ataonao hoe dokotera dia taonanay anao sahazy izay rehetra ho ataonao hoe sotra to. Voalohany indrindra dia mamerina fiara-bana tokoa raha batsika rehetra tonga soa amin'izao fotoana izao. Amboatsika azy aloha dia ara-zavakisika. Andriamanitra raina tsara indrindra ny lanitro tsy mitsahatra miantso ny anaranao izahay sotra indrindra no mifitakenao anay tsirainay azy dia nomenao izao fotoana izao andro androany ity ny taonanay eto tafitafanay eto manondrafonay Jesosy mamelany Kristy dia rahanao izao fampianarana izao ary dia aokenao anatrika ifeny izany fotoana izany ary ihany koa anokatra ny vavahady sainay ahafahanay mandray sy mitahiry izany ahafahanay mampisanka izany azahoanay izany fahalalana izany ao amin'ny fiainanay anasoavanay ny ankohonanay sy ny fialam-penina aminay satria dia tsy mitsina tokoa izay Jesosy raha tsy ianao no miaraka aminay sanandro isanandro manafirinay manome fanahy masina sy ara-dalànanay dia apetraka fenao tena tananao ara Jesosy izao fotoana izao amin'ny alalanao manateraka ny nasaretananao manasavavaka izany misotrako amin'izao amen. Famelabelarana fohy araka izany tenen'ny dokotera mijanona teo dia ny resaka aretin'ny fitaovam-pisefoana izay no famelabelarana amintsika eto. Aretina matetika piseho ny aretin'ny fitaovam-pisefoana indrindra amin'ny zaza latsaky ny 5 taona. Ny tanany laharana voalohany izy amin'ny aretina mpahazony zaza. Izy ny voalohany dia manaraka ny fidalanana ny faza ary ny fampitsakafo. Anisan'ny antony voalohany mahatonga ny olona manatona na ny retim-pianakaviana manatona mpitsabo izany hoe premier motif de consultation. Antony voalohany ihany koa idirana amin'ny trano famelomanay. Première admission en urgence, cause d'admission en urgence et réanimation pédiatrique. Dikan'izay dia tsara ny ahafantarantsika an'izany aretin'ny fitaovam-pisefoana izany. Anisan'ny mandany vola ny fianakaviana ihany koa rehefa misy ny marary dia izay ny aretin'ny fitaovam-pisefoana. Efa azo soroana nefa ny aretina sasany dia amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny sy ny zavatra izay tokony haitsika ireny anatin'ny tokantrano mba tsy hiomby ny aretina rehefa tonga any amin'ny tokam-pahasalamana. Inona moa ny asan'ny fitaovam-pisefoana? Ny asan'ny fitaovam-pisefoana dia ahafahana miaina izany hoe misefo izany. Ahafahana misintona rivotra izay mampiditra oksizena any anatin'ny vatantsika. Ahafahana ihany koa mamoaka ny rivotra maloto izay tsy ilain'ny vatantsika dia ny gaz karbonika izany hoe sady mampiditra tsika amin'io no mamoaka. Raha vao tsy ampirivotra izany dia tadidio fa sarotra ny fiainana ary mety ho faty. Lalan-drivotra dia fatsony ohatran'ny tuyau. Lehibe sy malalaka izy ety ambony dia miakely ohatran'ny entonnoir. Arakaraka ny dinany no mampakely azy fatsy. Sarotra tsotra izy ity miainga avy eto amin'ny lavakorona dia mahazo ny faratenda-dazo. Ny atao hoe farin dia mahazo ny larin satria
Rehefa mivaravara izy io, dia misy aty amin'ny farany kely faravitaka eto Madagasikara izany hoe branche faran'izay kely izay. Dia amin'ny farany alvéole na kifafa ohatrohatran'io izany ny sarin'ny lalana dia manodidinatsika rehefa mivoaka indray izy dia miainga avy aty amin'ny alvéole dia makany amin'ny bôsole dia makany amin'ny branche dia makany amin'ny farafina maretsa dia mivoaka aty amin'ny olona. Izany hoe misy rivotra raha misy problème mety amin'ny aretin'ireo zavatra rehetrarehetra ireo izany no maratsika eo. Dia raha tsy marary inona no tokony atao, raha tsy marary inona no tokony atao, raha tsy marary inona no tokony atao. Tena iela tsikiva tsy maran'ny voaiseo. Anavy amin'izay dia angamba mety fiamany mevomevona, mety ho tsetsina ny olona, mety misy ranondeno dia marary ny loha, mety mavesabesatra. Anampitao ny vatana, mafana hoditra, tena mafana be. Mety misy hafana, mety misy hafa koa, mety misy olona hafa izany ao an-trano vao misy elo. Ny mampatonga azy dia matetika virus. Ny microbe izany misy ny atao hoe virus, dia misy ny atao hoe bactérie, dia misy ny atao hoe parasite. Ny virus no tena matetika misy. Ny virus tsy mila antibiotika. Ny bactérie mila antibiotika, ny parasite mety mila antibiotika na mety tsy mila arakaraka ilay parasite. Fa ny virus tsy mila antibiotika. Mety ihany koa avy amin'ny allergie. Tsy fahazakana fofona ohatra, tsy fahazakana vovoka, tsy fahazakana mety misy zavatra hafa mampatonga azy. Inona no tokony ataontsika raha vao any sehatra? Izy ianao mahafantatra. Vao any sehatra dia inona no tokony atao? Atao izay hampalalaka ny lalan-drivotra eo dia sasana ny orona. Sasana ny orona. Inona ny anasana orona? Sérum physiologique na sérum solaire. Sasana ny orona. Tena na tsy mandeha dokotera ara, fa vao hitantsika hoe vao any sery zanakitsika dia afaka avy hatrany manasa orona. Ny sérum dia ny seringy dia sasana, ampatoriana amin'ny rirana tsara ilay zaza, ampidirina amin'ny lavakorona ambony, dia potsirina manakaibe dia tsy malaky etsena ny loha, mampendena kely dia amin'izay mivoaka ny ety ambany. Avadika indray. Manasa orona fa tsy asiana gotina zalina. Tsy mitovy. Sasana dikan'izany tsy mijalina raha tsy madio. Raha mbola misy maditidity mivoaka eo dia alefa fotoana nataonao 5 amin'ny olona ilany, 5 amin'ny olona ilany, tsy manino. Dia tsisy lera, raha vao hitanao tsetsetsina ny olona dia efa sasam-sady fa eo ny lalana voalohany, varavarana lehibe amin'ny lalan-drivotra. Eo ny miditra ny rivotra, eo ny mivoaka ny rivotra ka raha vao io ny misy problème voalohany dia tadidio fa sahirana amin'ny fiainana. Manasa orona fa tsy hoe asiana gotina zalina. Sasana izany alefa foana raha mbola misy mivoaka eo. Tsy mijalina isika raha tsy mijalina ilay malitalita io. Mety indraindray mivoaka aty amin'ny vavany, tsy manino. Afaka ataona isaky ny adiny iray azy. Tsara raha ohatra ka alohan'ny ampinono satria raha tsetsina ny oron'ny zaza kely raha mbola minono izy, anisan'ny mampatonga azy nono kely izy dia miala satria misy hevitra. Raha ohatra ka allergie mampatonga an'ilay kely dia tsara raha manatona mpitsabo satria misy fomba fiainana manokana ampianarina hoe inona no tokony atao,
mila fantarina hoe inona no mahalezika anao dia tsara raha manampina fitsabo amin'izay zavatra izay. Ny zavatra tokony atao ihany koa raha misy olona voan'ny sery ao an-trano mba tsy hitondrana iny amin'ny zazakely dia tsara raha manao kazobosy. Indrindra ho antsika ireny izay mbola mampinono dia misasa-tanana matetika amin'ny rano sy savony raha misy dia manao gel désinfectant na gel hydroalcoolique. Anisan'ny fisorohana ny tsipy sy ny sery ihany koa ny tsy fandefasana mialoha loatra ny zaza any am-pianarana. Satria any am-pianarana ihany mifampipetapetaka io dia mifindra indrindra raha virusy dia matetika izay raha misy tsika indraindray ho zaza erim-bola fa tsy hoe misy fahasahiranana fa raha tokony ho izy ilay zaza latsaka ny roa taona tokony tsy miala ao anatiny. Tokantrano no sekoly voalohany. Izay ny momba ny sery. Manomboka hatreto izany tsika tsy paika ihany tokony hahay hikarakara. Ny faharoa dia ny parasite izany hoe atao faratenda. Raha sokafana ny vava dia mahita ohatran'ny ala kely izay tsika zanadina iny dia ao aorianany iny ao amin'ny faratenda izany no lasa ao no marary. Ny feony dia matetika miatomboka amin'ny sery. Mety hoe vovoan'ny sery izy androany raha pitsina raha fakapitsy andro iray na andro iny dia lasa menamena ny faratenda. Isika afaka mijery an'izay. Ora mijery an'io maka vodina sotra dia tsindriana ohatr'izao fotsiny lena dia hita eo. Manao izao izy. Na raha zaza mahay mamoaka lela dia asaina mamoaka lela izany. Asaina miteny avabe dia mivoaka eo. Menamena ny faratenda fa tsisy mivonto. Mety mikohakohaka, tena mikohaka fa mikohakohaka, mety maharary rehefa mitelina roa ary mety mandoa. Anisany mampatonga ny zaza mandoa ny parasite. Mandoa rehefa misakafo dia mety hafanafana hoditra. Avy amin'ny virus ny parasite izay ilay hoe miatomboka amin'ny sery matetika. Inona no tokony atao? Tsy mila aloha antibiotika io. Sasana ny orona dia afaka manome paracetamol isika. Paracetamol na eferalgan na doliprane mitovy jiaby izany samy paracetamol ny anarany fa ilay fomba hivarotana azy no fanamboatra azy ny samy mamorona ny anarany mba hahafahan'ilay zaza afaka misakafo. Ny sakafo omena ny zaza sakafo mora ateny. Zavatra moramora mananondrano. Tsy ohatrany hoe ometsika vary maina izy satria maharary iny raha vao mandalo eo. Fa ohatrany hoe mba ometsika sabeda, ometsika zavatra telina miova kely amin'ilay andavanandro izany. Zavatra tsy sarotra telina mba hahafahany mitelina ny sakafo ny tsara ara-dalàna. Miaraka amin'ny sery matetika ny parasite io. Raha mandoa ilay zaza dia somary elanelanina ny sakafo. Raha mandoa izao ao anatin'ny adiny iray tsy manome ninonina dia afaka manome zavatra mamimamy ohatrany ataontsika hoe ranon-tsiramamy. Mena iray sotro kely isaka ny 10 minitra anatin'ny adiny iray dia efa mijanona ilay mandoa asiantsika ilay paracetamol. Eo amin'ny faraingisa eo foana aretina fahatelo izany ny angine. Eto amin'ny faraingisa eto foana ny akaikiny amin'ny sisiny anankiroa akaikin'ilay zava-dehibe iny ny angine. Ny fisehony dia mena ny tenda ary misy mivonto. Hitanao misy mibotsina amin'ny sisiny anankiroa faratendanao eo. Menamena. Indraindray misy petipetina fotsifotsy. Mafana hoditra. Eto mafana hoditra dia misy tortarine. Misy mivonto amin'ny reto ratsapaina, amin'ny reto, aty,
Aty ary reto mety ahitana tolotarimy, reto arakarak'izay faritra misy ny voto. Ny mahatonga azy mety ho virus, mety ihany koa bakteria indrindra raha misy an'ilay fotsifotsy, ohatran'ilay fitserena ilay farangiba teo foana, dia revana ny faratenda. Ny tokony atao raha mihanao angina dia amarary-tenda dia tokony manantona mpitsabo. Tsy manao dokotera tena intsony eto fanaintaina. Iny zany dia afaka ataontsika. Azy rehefa tsy hainy calcul dia tsara mividy ohatra hoe feralgan ny doliprane dia arakaraka ny lanja ny feralgan arakaraka ny lanja. Raha valo kilao zanakanao dia dozina valo kilao sy dia hatramin'ny valo kilao. Folo kilao izy dia hatramin'ny folo kilao. Raha efatra kilao izy dia hatramin'ny efatra kilao. Ireny zany fanafody tokony tehirizitsika ao anatin'ny trano. Dia feralgan, ferron, orange. Afaka tehirizina tsara satria raha sanatria amin'ny alina mampanahoatra ny zaza ohatra. Dia ny andro maraina ve vao omena fanafody izy, tokony manatsika izany raha mbola mitaika kely ao anatin'ny trano. Isaky ny adiny enina afaka omena. Afaka vidina tsy misy ordonnance ny feralgan ny paracetamol ny pharmacie. Raha sendra tsy ampy vola, raha zaza latsaka amin'ny folo kilao dia efa efatra paracetamol no omena. Raha tsy ampy ny vola, fa tsy voatery hoe vidy feralgan foana. Raha antitra folo ka hatramin'ny roapolo any amin'ny 5 kilao any afaka manome atsantaka paracetamol. Tsy ny fanomezana paracetamol be dia be no mahasitrana fa manimba andro koa io dia tokony tsy omena fatany raha tsy ampy fotoana tokony hanaovana azy. Mila tsaboina tsara ny angina fa raha ratsy tsabo izy dia mety miteraka rhumatisme. Efa hoy izany dokotera hoe hoany mandritry ny herinandro ity fanafody ity dia antibiotika ity dia tapery tsara fa tsy hoe tsaratsara anatin'ny roa andro dia hajanona. Fa io miverimberina, io ratsy tsabo no misy mahatonga ny rhumatisme. Raha misy nify simba dia tsara raha manantona fa iny koa na anisan'ny varavarana idiran'ny mikroba dia mahatonga ny aretina. Hitantsika izay ny amin'ny orona sy ny ao faraingitra eo. Hiditra amin'ny karazana aretina fahaefatra izay mahazo ny fitaovam-pisotro ny laryngite izany hoe etondray marary. Parikety Fitehony hitantsika ity mahita mivoaka ity dia antsika fa ao anatiny ao lasa misy inflammation. Lasa mivoaka io. Mety ho avy amin'ny virus, mety ho avy amin'ny bakteria mampatonga izay fivontosana izay. Ny fomba fisehoany dia mikohaka migodogobona. Misy feo hafahafa rehefa miaina. Rehefa mampiditra rivotra izany manana problème satria tafavoaka. Dia voatery misintona mafy be dia izay mampisy an'ilay feo manao manao atao hoe stridor. Rehefa mampiditra rivotra dia voatery tsy maintsy miaina mafy dia no ilay fisian'ny fivontosana io dia rehefa mandalo ilay rivotra dia lasa misy feo hafahafa. Mety ho kasoka ny feo. Lasa kasokaso-peo ilay zaza rehefa mitomany na mikohaka. Dia anisany mampatonga fahasemporana satria tsy tafiditra ilay rivotra tafavoaka ny tokony hivoaka.
mety hoe mafana ohatra ihany koa. Tokony atao aloha dia diovina ny orona, atao avoavo ny ondana. Satria raha vao iva kely atao somary avoavo izany ondana dia atao malalaka. Ato ny asiana ondana ato. Atao mihantoka dia amin'izay mba manao an'izay. Dia vao may tery. Dia mila manantona mpitsabo fa mila fanafody manokana io. Fa mandra-pahatonga an'izay aloha dia azo ataontsika izay raha sendra hoe amin'ny toerana lavitra mandra-pahita mpitsabo isika dia afaka diovina ny orona sy fatoriana mahitsy fa somary atao avoavo na ampofoana. Afaka manao efoka rano tsiry. Rano 3 litatra dia vovo-tsira 4 sotro lehibe. Mandrapaha aloha. Tsy mila miandry elaela raha vao izay fa mandra-pahita an'izay mandra-pahatonga dokotera dia tsara mba manao an'izany tsika na dia indray mandeha ara miala ny trano. Rano 3 litatra dia vovo-tsira 4 sotro fihinanana. Dia ny hevitra. Izay ny amin'ny laringite. Ny bronchite indray dia efa midina aty ambanimbany aty eto. Manomboka mihakelikely izy inflammation-n'ny bronche ny bronchite. Ny fitehony dia mikohaka migobogobona ohatra hoe misy aponga ny anankiray alefa maika. Efa ndray tsisy feo kasy fa rehefa mikohaka ny olona hoe ohatra ho vaky ny tratrany. Dia mafana hoditra misy ireo ka marary ny tratra. Ny zazakely tsy mahay miteny hoe marary ny tratra fa ny hamantarana azy hoe marary fa vao fitaraina ny zazakely dia mitomany dia tsy mety mangina tsy mety minono. Marary izy izay. Mikohaka izany izy dia efa avy eo izy dia mitomany. Mety ho sepotra. Iny avy amin'ny virus ny bronchite. Dia ny zavatra azo atao tsy omena fanafody kohaka. Ny kohaka ilaina satria amin'ny alalan'iny ny voan'ireo. Tsy mila tapenana ny kohaka. Tsy mila asiana fanafody ny kohaka fa omena afaka manome dia fanafody gasigasy tsara rehefa mahomby dia ny citron asiana tantely sy voasary makirana. Eo omena rano matetika koa ny zaza dia afaka an'ilay manao efoka rano tsira teo. Tsy mila antibiotika. Aretina manaraka dia ny bronchiolite. Bronchite izany dia tsy grave loatra. Efa misy aty ny farany kely aty. Aty dia bronchiolite, inflammation-n'ny bronchiole. Fivotosan'ny lalan-drivotra farany kely. Matetika mpahazo ny zaza latsaky ny 2 taona izy io. Zaza loatra ny 2 taona tsy tratrany intsony. Avy amin'ny virus ny mampatonga azy ary virus io dia mora miparitaka. Raha isika lehibe voan'ny sery dia ny zazakely efa tonga aminy izy manao ny bronchiolite io. Dia misy fotoanany. Izao fotoanany ridinina sy ny fahavaratra. Fotoana fisiany. Rehefa misy izy dia miparitaka. Ohatrany Majunga rehefa misy dia feno dia lehibe ny zaza eto Majunga misy. Ohatra ny Antananarivo dia lehibe misy. Ny fisehoany dia mitomboka amin'ny sery. Matetika mikohaka ilay zaza dia sepotra. Satria ilay lalan-drivotra farany kely no mivoaka dia tonga dia sepotra ilay zaza. Rehefa jerevana dia misy miletika raha esorina ny ankizy dia miletika. Misy miletika rehefa nahita an'izay.
Raha miaina zany zany dia misy mety eto ambany eto dia mahazara zany hoe raha voazatra ny fototra dia tokony esorina ny akanjo. Raha tokony ho izy zany rehefa mampiditra rivotra dia miaro amin'irony. Dia mibotsina ny kibo, dia mibotsina koa ty farany amin'ny tratra ty. Fary manarasikepoka dia za mampiditra rivotra izy dia mibotsiny ty fa ny antony miletika manao an'izao. Dia iny ilay midika hoe satria manao ezaka mafy ny tratrany hamoaka an'ilay rivotra ao na hampiditra rivotra. Zay. Maneno ny tratra moatry ny akoho kely manao. Lasa mikohaka zany fa tena samy hafa ny fomba fisehony dia itsika eo am-pianonana iny tsara ny ahafantaranareo azy efa mahafantatra fa mety zao zany ilay rehetra zanako ty. Dia maharary ny tratra satria io ilay rivotra mihitsy fa izy mivoaka tsy tafavoaka vokatrizay lasa mibotsina be ty tampon-drivotra farany ty lasa ngeza be ohatr'izao. Tsy tafavoaka ilay rivotra dia lasa ngeza be io dia sefitritana ohatra hoe balaona kelikely dia rehefa betsaka be ilay rivotra tafiditra ao dia mibotsina be. Dia maharary ilay gaza satria mitatra be ny tratrany. Lasa mitomany foana mety magana satria miangonao ilay gazy karbonika tsy tafavoaka ny rivotra maloto ary tsy afaka misakafo no izy fetitra. Ino no tokony ataontsika? Diovina ny olona. Izay foana. Dia atao avoavo ny ondana. Dia tsy mampinono ela loatra satria raha vao minono ela ela izy dia sepotra. Natao tapatapaka zany ny fampinonoana. Tsy mila atao voky sakafo loatra koa fa raha vao voky be vavony aza dia vao may manery ny tratra iny dia vao maika izy sepotra. Afaka manao evoka ranon-tsira ilay mitenenina teo hoe rano telo litatra dia vovo-tsira enina sotro lehibe. Dia tsara raha manantona mpitsabo haingana. Indrindra raha zaza latsaka ny telo volana satria mbola malemy ny tratrany dia tsara raha manantona mpitsabo. Ny bronchiolite sy ny mety matetika miaraka bronchiole dia olita rehetra ty miaraka. Rehefa tonina ny azy dia fanaikakeo ireo ilay farany kely ilay farany azy zany miaraka ireo. Ny manaraka dia ny pneumopathie. Ireny zany ny aretin'ny lalan-drivotra ireny. Fa ny lalan-drivotra dia misy ny zavatra hipetrahany dia ireto. Ny fiteony lalan-drivotra ohatran'ny tuyau. Ohatran'ny tuyau dia misy zavatra hipetrahany, misy karazana iny ilay havoka misy. Dia ohatran'ny ravidy rabokelatsika dia misy an'ilay nofonofotra kely ireny. Dia loboka ilay lalan-drivotra dia ilay anarantsika fa ilay nofonofotra iny mety marary koa iny. Ny fiteony dia mikohaka be dia mafana hoditra, mety ho sepotra ary mety ho reraka koa. Ny antony dia mety ho virus ao anatin'izany ny Covid. Ny mety ho bakteria izay azo soroana avy amin'ny vaksiny DPP ny aretina voasoroka ny io aretina pneumopathie vaksiny io.
ny coqueluche. Hitanareo ilay painta dia TCR permanente maro misy karazana aretina anankefatra aretina kohaka soroana amin'ny fanaovana vaksiny. Dia mila manantona mpitsabo satria izy mahafantatra hoe mila asiana antibiotika sy tsy mila asiana antibiotika io pneumopathie io. Coqueluche, inona ny izay mahafantatra ny dikany hoe coqueluche ny teny gasy? Hoadavareny. Ny coqueluche indray dia aretina fitaovam-pisefoana indrindra ny tapany ambony fatra. Ny koadavareny dia tena mora mifindra, izay ny antony anaovana anazy vaksiny. Raha mijery vaksiny DTC, ilay C amin'ny vaksiny iny dia fiarovana ny coqueluche. Anisan'ny tena mahafaty zaza. Ary rehefa tratrany dia izay maha-koadavareny izany ela vao sitrany. Amin'izao satria ny olona malaina manao vaksiny dia be dia be no tratran'io coqueluche io, sady tratran'ny coqueluche ny tratra bronchiolite miaraka. Ary betsaka no miditra hopitaly aminay ao no ny tsy fanaovana vaksiny. Ny kohaka tsy ankiato dia misesisesy mety handroa zaza tsy afaka minono, tsy afaka misakafo dia nelanelan'ilay kohaka lavabe iny dia ohatran'ny manao izay champ de coq izay. Mandreraka ny zaza ary mety hijanona ny fiainana. Hita, za tena efa nahita zaza maro atin'ny coqueluche. Izy mijanona iny dia tonga dia izay hita. Lavabe fa misy ho adiny iray atsasak'adiny mitsoaka mikarikariky any. Rehefa nelanela misy an'izay miakatra teo veriverina indray dia ohatran'ny akoho lava neny, kombany any akoho lahy dia ohatran'ny misy feo kely miakatra izay dia mitohy indray dia anatin'izay andro misy adiny iray kohaka tsy ankijanona, tena mandreraka izany. Isika raha toa hoe mikohaka hita efa mahatsiaro reraka. Maika moa fatao hoe lavabe. Tokony atao dia diovina ny olona dia manao levoka rano mafana matetika, rano mafana fotsiny. Mba hanamandomando ny tena dia asaina misotro rano matetika koa na mampinono matetika dia manantona mpitsabo fa tsy varimarina. Fa manam-pahatonga aloha manam-pahita mpitsabo dia afaka atao izay. Efa niteneniko teo fa ahasoroana tanteraka ny coqueluche amin'ny fanaovana vaksiny ny zanakitsika. Raha voan'ny coqueluche ny olona anankiray dia na efa mijanona ary ny kohaka kelikely kohaka mitaritaty dia mety mbola mikohaka foana izy. Mety maharitra amam-bolana, mety maharitra aman-taonany ary mety mbola fahafatiny dia misy kohaka kely anelanelany foana. Ilay maharatsy azy izay. Manaraka dia ny asma na sika amin'ny teny gasy. Ny asma dia rehefa mamoaka rivotra ohatran'ny bronchiolite. Ary miditra ny rivotra fa rehefa mamoaka no sahirana tsy tafavoaka. Feony dia mikoa maina ny voalohany dia rehefa avy eo lasa misy feoka. Dia sempotra hitantsika amin'ilay misy miletrika aty dia maneno. Enonao maneno ny tratrany. Ary amin'ny alina na divaraina no tena fietsehana. Manomboka amin'ny 6 alina mankany izany no tena fietsehan'ny asma. Ny olona manana asma dia fantany foana hoe asmatika satria misy olona ao anatin'ny fianakaviana matetika voan'ny asma manarana io. Na izy mety manana karazana alerzia hafa ohatra hoe tsy afaka sery-lava, mety voan'ny tandomerina matetika, mety mangidihidy hoditra dia afaka miaraka amin'ny alerzia hafa izany ny asma. Tsy tsara raha manantona mpitsabo. Tsy mila fitsaboana manokana ny asma. Ny farany dia ny foro etrangena, misy zavatra tafiditra any amin'ny lalan'ny rivotra dia tsara ny ahaizantsika azy.
Izaza indraindray mihinan-kena patany. Mihinana mokonazy, mihinana bilina, mihinana zavatra manao tsaramaso any amin'ny orona, manao zavatra ilay dia tsara ny ahafantarantsika an'izay. Raha mbola eo amin'ny orona dia afaka manao fangatsiatsika hoe alaina stylo dia esorina ity trano ity, ity anatin'ity dia ampidirina amin'ny lavakomika. Raha mivoaka izy dia raha-basoa raha tsy mivoaka izy dia manatona tsy fahasalamana. Esorina ny tsinaina fivelany mpinyana ilaina dia tokony mivoaka manao indrony teny tsika tsy mivoaka dia manatona toy fahasalamana. Aleo raha misy zavatra tafiditra izany eo anaran'andritra dia jerevana hoe aiza aloha. Jerena koa raha mbola aty amin'ny sendra aty, raha sendra efa latsaka aty dia afaka manao fantativa ihany tsika. Manao raha olona lehibe dia manao an'izay manarina izay miloatra izay. Izay mba afaka anaovana tady olona anankiray atao ampianarana anareo tokony atao. Jerena ny ambavafony ity dia atao an'izao. Afara ianao dia miankina sasy dia atao an'izao. Atosika miakatra. Manao ianao izany anaty tafavoaka amin'izay atao mafy. Aiza ilay zazakely teo? Raha ohatra zazakely satria angamba ampahadadety ka zazakely indray dia apetraka. Ny lohany ambany. Mafy ilay tapy. Raha izao izany sady manosika aloha atao ambany lohany fa tsy tena natao ambany izy. Dia raha tsy afaka amin'izay dia manatona ny fisaly faran'izay isaina. Dia misy manana fanontaniana aloha fa izay no tsara ho fototritsika momba ny resy fitaovam-pisehoana amin'ny ankapobeny. Tsisy fanontaniana ary dia tsika nanomboka tamin'ny zavatra dia ho faranantsika mivavaka ihany koa. Indrindra Jesosy no andalim-pitiavanao anay sy ny famindrampinao aminay dia teto tokoa ianao miaraka taminay tamin'ny famelam-pidarana fotsy. Ny amin'ny tsara ho fantatry ireto amanay ravasinay rambinay reto amin'ny fomba fikarakarana sy tokony atao amin'ny aretin'ny fitaovam-pisehoana. Engan'izy Jesosy dia natony teto tsy mivaly fotsiny any amin'ny sofinay fa mba tonga azahoanay tena ny fitiainana anamorovoro kokoa amin'ny fikarakarana ny taranakay. Ny mbola manatona teny ny fiainana vakivaky vita ihany koa ny teny tokony andronay amin'ny Jesosy ny manatoroka ny fiveretana Jesosy Jesosy. Ia kama peru mpaka
dia tena zava-dehibe ny zavatra eo. Toetr'andro dia Eto, mankasitraka indrindra dokotera ndraiky ny mpianatra anay amin'ny Romany. Misaotra indrindra arian'ny rary fiaraha-miasa ho anay mpitondra piloty vavy dia manana ny fikambanana kely aty ho miana mandeha mianatra mandady misy moa izany fa mbola tsy mandeha angatana amin'izay sisa mba tena hoe mampivoatra ny fiainan'ny vehivavy koa ity fikambanana ity. Misaotra anao indrindra dia rehefa fanafihery amin'ny asa sy andraika rehefa fanompoana dia hitana sinao. Ereto moa mbola menamenatra amin'ny voalohany fa angamba manaraka dia fanontanina maromaro fa dia mahasoa tompoko. Ho an'izay mangita hetra zany dia afaka ataontsika dia zarazaraintsika. Fantako ny programanao fa asianay fitiavana aloha anao anatrika ny fiompananay androany fa raha manana programa manokana dia nay rano. Betsaka betsaka amin'ny fanasana hitan'ny prezidanty karabe ilay anaran'ny fikambanana dia maramsoanareo mampita soa naleka maharitra ela izany fikambanana izany mba ho zavatra mahafinaritra ny vehivavy indray no iainanao anatiny ao ho afaka ny zavatra manakirana dia zavatra iangaviako dia zavatra nazokeo dia mba afaka ampianareo na afaka ampitainareo amin'ireo vehivavy mananareo zay tsika anatrika amin'izao fiomfana izao satria izay no mampandroso dia misy fanomezan-tanana misy fampitana fahalalana fahafantasinao antsika rery dia tonga makaiky. Angamba raha ohatra mbola eo foana raha misy zavatra mbola manaraka satria matetiky tokoa izany mampita fahalalana fiaraha-monina izany. Mampanerana indrindra dia mirahary soa ny toy ny zavatra rehetrarehetra ilay atao rasoantsika rehetra. Adalàna angamba fa mbola misy andraikitra maro. Azafady indrindra dokotera mahaliana anay reto ilay fampianarana teo fa indrindra koa mangatanay satria mba afaka hoe mba zarainay ny numéro-anao mampikapokazy satria misy zazakely ny ankamaroanay ireo nefa dia mba afaka zaraina mbokambana ny numéro-ny telefaonina mba samy manatona anao sanatria misy fahasalamana izany. Zaraina amintsika izany rehefa avy eo fa aty amiko ilay numéro dia tsofina rano anao dokotera hoe afaka mitsangana vetsika rehetrarehetra dia ahoana ny fahitantsika ilay fomba fampitanana azy teo sarotra be ve dia atao ambony be ilay tanana azo ve dia atao ampovoanivoany ilay tanana dia tena hoe mora azo kely ve dia atao mahitsy ohatran'izao. Anareo any angamba manazava anazy atao hoe endrikana tanana telo samihafa sarotra azo be ilay izy sa mba azo sa tena mora azo. Anareo any mamorona anazy zany fa mety daholo izay anaovana anazy. Dikan'izany resaka evaluation
resaka évaluation io zany miankina amin'ny zany hoe raha atao zany hoe misy fampianarana zany ohatra hoe raisinareo ohatra hoe nandeha zany fampianarana de regny de ny évaluation mipetraka mahafapo anareo ve iny fampianarana iny azonareo ve le izy le tianao ampita aminareo zany zay le évaluation de miankina aminareo avy any zany am'le zay satria fotoana manapetra kely le izy de zay fahazahoanareo an'izay anatin'ny fotoana kely zay mipetraka ny évaluation hoe tokony ampiana ve iny formation iny ve sa hoe efa azonareo ve le izy sa hoe misy zavatra ohatra hoe tianareo alalinina araka ny zavatra araka an'izay fahazahoanareo zay de zay zany le hoe évaluation iandrasana avy aminareo zany zay le ampitany zay zany ny ampitany mamany dimanta aminareo teo zany zay. Raha ohatra ka hoe tsy azo mihitsy izy de aty ambany tanany zay raha ohatra izy antonontonony de fandrimbony volo tena azo tsara mihitsy faran'izay takatranao oke azy tsy mijery namana amin'ny fandraisana azy zay le évaluation iandrasana da misy koa voasaika teneniko teo tsika rehefa manao formation ohatran'izao tsika de aza menamenatra rehefa tsika miaraka mivoratra an'izao aza menamenatra zany mihitsy satria tsika eny indray aza hoe présidente de atahora zay tsy manao an'izany miray tsika io fa no tendrena fotony membre de bureau fitarika de rehefa formation ohatran'izao aza menatra mametraka fanontaniana fa ireny olona mampifana antsika reny mandalo ny sambosamborona reny sanareo zany hoe teo tonga fotsiny de mizara de lasa de amin'ny fotoana zany tsika manara roatra tsika rehetrarehetra de efa tenenina hoe ahoana misy zao hoe ohatran'izao ka tena hoe mpianatra momba zany tsika vola vera tena formation mihitsy nefa le olona reny de mizara manampoana de manara roatra tsika am'izay tsy aza menamenatra anao évaluation zay tsika zany zao de azo mijery namana anao fa le tenany anao mihitsy sao de hoe momba fahasalamana hoe tena azon'le raika tsara ohatra anao ka dokotera de azo tsara jiabijiaby mihitsy fa ohatra tsika sasany zao hoe manena moa izy teo tsy mianatra momba an'izay fahasalamana zay de hoe fa mety am'tontonony menakana mety tena tsy azo tsy manenina mihitsy zany zay ao ary nao azy tsika zay izany zany miteny momba le fahasalamana rehefa de tena atao docteur Lance hoe tsy azo mihitsy tsy zaka mihitsy zaka azo mihitsy ity le vava ity le orona zany ty zao de ohatra ahoana izy rehefa marary ny aty ohatra ahoana rehefa marary ny aty tsy azo mihitsy le fampianarana teo izy la milaza an'izay izy oke de izy andray raha miteny hoe antonony teo aiza moa le antonony teo iny amin'olo hoatsika zay tsy maneho hevitra de aleo croiser les bras averantsika indray mandeha izy milaza fa tsisy azo mihitsy izy teo ho an'izay to tsisy azonao mihitsy zany ianao croiser les bras de tsy maneho hevitra croiser les bras de tsy maneho hevitra ankiray croiser les bras sa ohatran'izao zany na raha ohatra tsy maneho hevitra anao izy ray zany ekiteraka indray tsoratra de izy indray milazary hoe antonontonony izy teo atao amin'olona ny tanana raha ohatra ka antonontonony tsy azonao izy ankeny antonontonony
Izy ary miteny hoe tanteraka. Iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Tsika firy tsika roa, efatra, enina, valo, raika amby folo. Raika amby folo. Hoe izay fitety manakevitra ny eny azy. Sotra tsika naneho hevitra ohatran'izay ilay ilaina efa hoe tsy miteny dia miteny dia tena hoe